efa elany tao anatin'ity atletisme ity ngamba nanomboka 2009 ngamba izy zay tena hoe hitako hoe lona tao anatin'ilay izy dia hatramin'izao dia nandritran'izay fotoan'izay nefa teo foana dia zao le izy zay vao misy vokany hoe edukadre. Tamin'ny voalohany le izy tsy napoziko satria ohatran'ny olon-drehetra mikotrana eto foana dia tsy dia nananeritreritrany hoe andeha hoe hotojo amin'izay zavatra izay fa tao anaty aloha dia misy fotsiny hoe misy minima teo dia le minima iny ezahana natao dia hoe record koa no tena baziko tamin'izany fa tsy dia tena nieritreritra be hoe Jeux olympiques fa noho ny efa tonga ny fotoana nandeha teny ny fotoana dia nisy ny vita le record dia lasa nommé tapoka tao anatin'ilay Jeux olympiques. Tany zany tena hoe nahitana an'le hoe atleta zay narahanao rehetrarehetra hoe manaraka amin'ny YouTube sy ny tarany dia hitanao mivantana amin'izay le atleta rehefa tonga any tena hoe fotoana tena ngamba iny ny fotoana tsy adiniko indrindra teo amin'ny fiainako raha ohatra hoe tamin'ny resaka atletisme fa tena hitako hoe nafinaritra na ny sensation anao ara zany mahita an'le olona hoe tena miaraka amin'reto olo reto miaraka amin'reto favori reto dia hafa mihitsy le zavatra niainana zany hoe efa niaina an'izay ihany tany amin'ny champion du monde fa le hoe olympique le izy lalao farany lehibe indrindra dia tena hafa kokoa. Fomba fikotranana miankina mpanazatra dia mila matoky ny mpanazatra ihany koa satria ny mpanazatra ny tena manome ny rehetrarehetra amin'ny entraînement zany hoe any aminazy daholo zany secret rehetrarehetra ngamba ny lazako azy amin'ny resaka entraînement io dia any amin'ny daholo ny secret rehetrarehetra dia izy ihany no mandamina ny programme. Raha ny zavatra hitako tany zao dia tena mipetraka be mihitsy le hoe entraînement dia repos dia récupération dia zay ny tena hoe important be satria mila rehefa avy manao entraînement anao dia mila temps de pause kely aloha akana aina sy ny tariny dia zay ny tena hitako hoe mipetraka be mihitsy tany. Resaka sakafo misy ny fady misy tsy mifady fa raha ohatra hoe ataontsika hoe eto amintsika manokana ngamba tsy dia ataoko hoe misy hoe fifadiana hoe sakafo be hoe manahoana satria resaka le resaka graisse zany aloha tsy ilaina amin'le azakazaka. Za manokana aloha tsy dia tena nanao comparaison be tamin'ny zareo satria samy hafa mihitsy le zavatra iainana samy hafa ny tontolo misy zany hoe ny atletisme ny nampifandray fotsiny dia zay ny iraisany dia ho anahako tsy dia tena hoe nisy hoe zavatra niova be ahoana fa ny fahazarako hatrizay ihany fahazarako tonga.